ahoana no ahafahantsika mampiroborobo ny mozika basesa. Izy ny teny voalohany. Ahoana no ahafahantsika mampiroborobo ny basesa. Raha iresaka fotsika ohatra hoe mpiasa ny manjery. Firy amin'ny mpiasan'ny radio rehefa mandefa hira no mbola manolotra an'ilay hira hoe rehefa avany adegotsika teo a nanaraka gadona salegy naraka tamin'izao joby amin'ilay hoe aro malemilemy tandeha hoe Tomasina hiaraka amin'ny dada sa malagasy amin'ny gadona basesa amin'ny lohateny manao hoe sisy mpiasan-radio manao an'izany sony raha eo anatin'ny zato ngambany. Zany hoe mpiasa radio zany a dia anisany manana anjara goavana amin'ny fampiroboroana ny mozika basesa. Manao fampidirana fotsiny a fa ho anareo ny tena fitenenana ndahoary. Manona ny anarana dia miteny azafady afaka maka aty aleo tsy solana vitsy. Ndahoary tsika rahalahy. Ya faly miaraka-tsika jiaby volo magnatrika keto mbola tsara ty. Bro no solona agnarana afantarany maro ana mpiasan'ny radio ary voakasika agnatin'le voateny takeo ary mpilalao théâtre ary tanora koa za ialagnatsiny aloha raha mandray fitenenana voalohany satria tsy magnano vapaza zegny hely ndraiky miritina agnabony maventy fa misy fikoragnana raha ifagnaraha jery mahatsara raha zegny. Hitako mipetraka ny fagnontaniagna hoe ino ataontsika ampiroboroba zany hoe basesa aketo amin'ny faratrantsika zany. Ny hevitra efa nivohita akeo zao hoe agnano matrakazy. Nefa raha matrakazy dia lasa karaha hoe forcé le raha. Satria ino volaniko anazy hoe forcé aherikerina matetika le raha dia amin'izay tafiditra agnatin'ny saigna dia lasa hay ho azy. Zany hoe tsy volonté izy fa noho le matrakazy miela tsy raha regny koa tsy zany. Réflexe acquis. Ya zay. Fa raha ny hevitra amina amintsika zao marina hoe mandroso ny tanàna, mandroso ny resaka teknôlôzia. Kanefa io tsy anany magnano reto zoky reto rovavy reo ohatra. Mety marina tena zareo hoe tanora zareo nefa magnino magnano gadona basesa. Dia karan'izany koa nefa za tsy nitirena zaho nefa tonga aketo. Io misy tiafona ambadimbadika akagny marobe mampaty anio ambadika akagny fa izy tsy hitantsika izy tsy mipoitra ary zany hoe amintsika maro amintsika ekeny hoe maro fagnentana hoe magnatonga bro fa mbola misy tsy tonga akagny fô mbola tsy matahotra fô dia ny tiako tenenina ny mpankafy mihitsy alavirintsika artiste matetika ny tiako tenenina zao raha ohatra hoe amazay olana zay tsika mafisina aloha zany hoe misy ny tragno manokana ohatra hoe fagnanaovana spectacle regny karaha antsika tikeny nanana masova fa igny moa zay sebaka cyclone igny dia karaha nregny no tokony atao maromaro mba ho isan'regny hoe isaka sabotsy ohatra misy sehatra manokana zany akato resaka basesa isaka roa volana dia misy théâtre ry satria mpagnano théâtre koa moka tegna dia tsy afaka miala agnatin'izay isaka volana raika dia misy karan'izao ry dia efa mipetraka ho azy andao an'ilay olo hoe misy événement zao isaka am'izao isaka zao dia amin'izay fotoagna zay mipoitra le mpankafy anazy ary amintsika eto hitantsika ohatra hoe ny resaka dia maro tanora azo voasintaka raha ohatra hoe resaka dia urbaine izy satria misy zany hitantsika eto amin'ny l'Amérique ety misy ny lavalava igny dia misy magnano break dance io dia vory kely olo mazava ho azy zany fa igny mipoitra kokoa dia igny hitany kokoa dia igny niarahin'ny olo dia raha ohatra zany hipetraka zay raha zay agnatin'ny fandaram-pianarana za isany mbola mianatra fa tsisy aloha hoe mandavan-taogna mihitsy tsisy zany hoe mampianatra resaka dia zany nefa kolotsaigna nentsika fa tsy ampahafantarantsika resana izy ary amin'ny théorie fa nefa pratika tsisy ahoana moa le raha hipetraka. Efa deuxième solution zay a le voalohany teo a naritra le voalohany teo a élaboration d'un calendrier culturel le faharoa la mise en œuvre de la culture au sein de l'éducation nationale. Voilà magnaraka an'izay misy reto fitaovana raha ohatra hoe clavier io a mahary io a mahary tegna mahary satria misy mpampianatra clavier fa tsariny tsy dia misy loatra zany hoe mpampianatra valie zegny eto tsisy mampianatra valie aketo normal be dia izy fogna zany miandraitra an'izay nefa fiainana io tsy vitan'olo araiky ary hitany fandalovana
le raha ataon'jareo zao laova misy zany hoe betsiny saraka taloha takagny nagnano vakotrazana dia manohy aty afara fa raha mba misy mampianatra ny mpitendry valia misy aketo miroboroby mitohy io ka. Ok, zany hoe mise en place l'école de musique traditionnelle malagasy. Ia, zay ngamba ny makasikasika ny hevitra vaoko aketo dia mankasitraka antsika jiaby. Mankasitraka intro satria dia solution anankitelo navokany a dia agasany ianao. Misy fiteniny raha lànan-terrain zay ihany a mba tiako ianao mba ianao misy no iresaka azy raha lànan-terrain raha tsisy akao hoe tsy ny kanto no malaza fa no malaza no terrainao ina moa zay na terrain ndao ary sotra ndao ary satria miara-mitolona famihela koa tsika miresaka io miarabantsika jiaby a miarabadritra nareo nandehanjara fitenenana za manokana anisan'ny nankafisiko satria mbola kely zay no fanandely hoe any amiray zao tenako iza andina tsy teny karitomanyana dia izy a anisan'ny arrangeur matanjaka be atramizay ka hatramizao a tao farandry Mille Clément reo tao farandreo artiste goavana zay hitanareo izy no anisany miaraka tamin'ny dama tamin'ilay hoe nosy milalao raha tsy diso a tiako lazaina zany dia tombony be ho antsika ny misy arrangeur tanzao satria olana ho antsika anatin'le basesa ny favitsiny arrangeur betsaka ny arrangeur taloha teto tao eripika tao maro be zany fa noho zay tsy fisiny izy ireo tsony satria eripika fa tsy setsona dia ny zandrikely tatorina zany tsy niditra tao anatin'izy ka mazava-dehibe za zao ohatra ny hoe nanina ny tanorantsika le arrangeur-ntsika tsy tonga teto satria ny zavatra ny lazainy teo dia tiana zavatra lehibe satria ny mpanakanto sy ny mpandrindra dia manana anjara toerana goavana zay vao afaka midy le varotra satria tsika zao efa tafiditra ao anatin'ny varotra le kolotsaina ka raha ohatra ka zavatra tsy masaka anao paritaka tsika any zany dia ino no itezana fiarahamonina mazava ho azy a ikorotana fiarahamonitsika betsaka ny ankizy mety hamono tena satria tsisy repère tsony izy ao anatin'le fiarahamonina zay le anjara toeran'ny ary efa misy mamono misy rehefa misy mamono tena zay ny anjara toeran'ny artiste sy ny zay mpandrindra ny fanazavana momba reo fitaovana rehetrarehetra reny satria zao rehefa niditra ny programmation simba dia very avokoa ireo fitaovana rehetrarehetra reo le basesa zany a rythme somary miadana lent dia le zavatra episy eo ampovoambony rehetrarehetra very dia tsy nanaitra le rythme satria ny basesa dia ahira sady mandona fanahy no misy mélodie dia tsy voakitika tsony le vatana satria le olona amizao tia mitsinjatsinjaka zany dia lefy teo fany zavatra ray manisany napletika ny basesa ihany koa dia tsy misy ny mpanampy tsy misy ny ataontsika hoe ny opérateur économique na ny mpanao politika tena nanampy ny artiste zay nanao tena kolotsaina misy azy tadidio anefa fa ny kolotsaina ny fototry ny fampandrosoana tamin'ny andro papandrolan moa zany fa etendratsiraka dia izy no nanana studio zay nanosenandreo ery farvem sery Jean Freddy sy sisa natanjaka be ary tamin'izay fotoan'izay eo no hoe mifampitohy ny fahefam-panjakana sy ny kolotsaina nanana minisitra maro toeta matafity tamin'izany fotoan'izany amin'izao fotoan'izao tsy mety mahazo toerana misy azy le basesa nafa miezaka ry rita sery dada sy ny rehetrarehetra tsy mahagaga tsika raha ohatra ka tsy misy any koa tsy mitovy isa amin'ny ministra tamin'izany fotoan'izany ministra atsika amin'izao fotoan'izao ary zay ny olona ny fampandrosoana atsika tamatafy satria tsy le kolotsaina mihitsy zany satria atsika fa cosmopolita tsy mipetraka ilay kolotsaina le anosika n'le fampandrosoana zany dia tsy mipetraka tsony ilay fitaova-tanindrazana satria zahay reto tany amin'ny taona 5 no nanomboka nanao mozika dia taona 5 misy ny alatra tao lapaty rehefa nisy io zavatra io ny korontana amin'izao fotoan'izao tsika tsisy repère tsony zany ny tanorantsika satria inona ny antony malagasy raha to raisina amin'izao atafana hitantsika zao dia ny fakatsika ao io le razana io no mampifandraitsika amin'le tanitsika dia ny tapahana izy io dia ohatran'ny voninkazo ray napetraka anaty vazy apetrakanao iry
mino ve nareo fa hitovy iroborobo ity iry napetraka anaty vazy ry zay tsisy fakantsony dia zay zany ary isany za zao androany dia ohatrany hoe nanantena hoe ahita opérateur ahita tsaiko tokony andraikitra maro tokony anatrika ty zavatra ty satria miresaka fotsiny tsika resaka fampandrosoana raha tsy ilay tena akanjo zay manavanana antsika nataotsika nanareo zao silona atsika zao ohatra rehefa anao fampisehoana rehefa tsy alezaleza fitafinao dia ohatra misy fiantraikany any amin'ny zavatra ataonao marina be zavatra ny olana teto ary zay natonga anay za 95 hira rehefa nandeha le mozika dia nahita hoe tsy afaka mibata le culture be tsy misaraka mozika netiko dia tonga tamin'izany fotoana zany tantaraiko verina venandafy Pierrot Rajonarvely dia nazo fahefana dia nanantona nay ery Michel Patrick dia nisy mpanolotsaina natao aminazy tao dia ahoana natao dia nanangana natao hoe tsy miva tamin'izay no ninoko ny hirany dada hoy tsara ty hira ty fa tsy manosika zany ilay feon'ny dada azareo voatery natsona ny mamitina zay chanteuse ny Pangalana miaraka taminay ihany koa dia zay natonga ny dia lasa nisy politika moa dia lasa CRN dia nentim-pony politika le hira fa le message ny dada tao anatin'ny tena message mavesatra dia mavesatra tokoa zareo atao amin'ny Kayamba Junior zao dia efa manana zay hira ny zankelany koa navoaziny zareo fa entin'ny fizatao io zavatra io zany rehetrarehetra zany entina merenana le kolotsaina ao anatin'ilay tavela tao anatina diska zany lay hira ny zankely seritry Jean Freddy dia voatery natsona zareo tamin'ny Jean Freddy mbola velona tamin'izay nanao le tsy va nanao kasety aloha zay lasa koa le teknôlôjia dia nivady kasety dia nanao ndray zay avy teo tsy miva moa zany dia nisy ny tsara joro dia natsona ndray zay manoro natsona ry izadolo moa dada ery bureau resinaire sy nrehetrarehetra tao anatiny RTT Fenirivo nampidirina tao anatin'ny tsara joro zay nanao an'izany zay natonga le hirany zay hoe aza ela le tsy beby nalaza tamin'izany fotoana zany avy eo tsy nanaiky ny vehivavy asa fianakavianareo ndraiky nanangana le hoe fa avy eto azonareo izy zany rehetrarehetra zany nitolona tao anatin'ilay mozika zay ataotsika asabe fa ny zavatra goavana dia ahoana ny amoahana vokatra tsara miainga avy any amin'ny studio ahoana ny ahitana sehatra raha ohatra zao tamin'ny mbola be tanàna zay nanaovana ty sehatra ty ny hoe place batanier ny ty atafana ty zany anisany mampiavaka atsika ty natrany Fenirivo misy natafana dia tsy vonona mihitsy izy io dia ty toerana ty ahafahantsika mampiseho le kolotsaina izany hoe mila toerana atsika ankoatran'ilay le vola tsara le mozika avy any anatiny zany za ohatra zao misy basesa vao nataoko za moa zany tena marina tia an'le basesa fa tsy mafety dia namitaka tao anatin'ny mozika tany anatina sololo no nataoko fa ny olana dia zao tsy tafaverina tao anatin'le basesa ntsony fa lay tampotampo sy ny fitafita no tian'olona dia tsy tafaverina namitaka zany satria tsy maintsy mamitaka anao hoe fitanao zany dia alefanao le produit tiana alefa fa misy an'reto zaza reto natotsitsika miaraka amin'ireo mpandihy ireo zavatra azo atao ihany koa manana mpandihy betsaka sika manana ny heritrany atsika azo atao ny mampandihy ny hira basesa anatina clip na anatina spectacle amin'ny fomba anaovanjareo azy miaraka amin'reto ankizy reto niresaka foana tamin'ny chaîne Dineza hoe ianareo efa malaza zao fotoana tokony mba mamitaka manaova amin'izay nareo hira basesa satria rehefa malaza le hira batainjareo efa malaza tonga dia mivoaka ny rythme basesa rehetrarehetra maro mitorohevitra tiaka lazaina fa izay ngamba ny tiako lazaina hoe ny kolotsaina dia mifandray amin'ny fampandrosoana miresaka foana tsika kritika zavatra be lehibe io fa raha ohatra ka mipetraka zay kolotsaina zay tsika malagasy rehetra io dia mipetraka le firaisantsika saina mipetraka ilay fihavanana fa tsy mifampitaka le isan'andro eo dia zay fitiavana zay tadiavina amin'izao rehetrarehetra zao alaiko an-tsaina leo hoe avy aizy silo no miainga avy an-Antananarivo tonga ty teto anatin'ity tamatavy ty ohatra nanosika zany raha olona zany zay izy tsika ke tao docteur Raoul tsika tao anatin'ny docteur Raoul tsika no volavolaina dia anjaranao ndray mamolavolana-jareo dia zay koa mety mbola ifameno tsika amin'ny famolavolana miaraka amin'ny arrangeur ery ty ary za zany maniry hoe misy fotoana ao antsona indray ny
mpandrindra ny hira rehetrarehetra dia mba mifampiresaka amin'ny zareo le manao atelier-tsika amin'izay dia erinareo mba eo satria tombony zany dia zao rehetra fa mafantatra ny zavatra azo amidy satria tsy ny mozika kanto no tsara fa ny mozika malaza le ny zavatra zay enino isan'andro ao anatin'ny radio ny lasa kanto dia ino ny fahaizana ny fiarahamonina tsy gaga itsika zany amin'izao fotoana izao raha tena fiarahamonina fahafa sahirana atsika mitady fihavanana zany nefa ny rafi-piarahamonina dia mametraka fa finoana ny razana le nilazaiko teo le ao amin'ny tany dia ireo ny olon-dehibe dia tsika lay anantenana hoe vokatra anantenana voniny zany hoe azo hoanina ireto ka efa tapaka ary mety koina tsony ny adrasany ary zay ngamba ny tiako lazaina fa mety lasa lava be fa mba faly fotsiny mahita ilay ankizy sy tsika rehetrarehetra zao dia mankasitraka anareo mikarakara akisana raha nantenaina sotrabetsaka dia misaotra am'le maromaro ny hevitra navoaka teo a inona fa voaray daholo izy teo a fa raha fehezina dia hoe tsy misy afatsy ny fahafantarantsika ny maizy atsika aloha ny fototra ny toerantsika dia avy eo ny firaisantsika ina ao anatin'ilay fiarahamonina antoka fampansoana ny basesa eto amintsika afaka manangatanana zay teny manaraka azafady misy anankitelo noa azafady ndaoara monsieur le présenté manenina ny anaranao dia manome ny vahaolana ndaoaratsika ya misaotra betsaka manana fivolagnana agnarako moa vonjy fahafantarana anahy amin'ny olo-maro fô za ndraiky magnano tantara amin'ny radio ya papasola anarana indosy teaka eo papasola manaraka zay koa za tia mandihy koa ya tia mandihy zaho dia tia kolotsaigny koa magnentana fandarana koa zao ny radio koa makasy kolotsaigny fa indrindra amintsika antsinanana tourné ia dia tonga moa magnatriky raha akeky io dia raha koa tsika jiaby koa mbola tsara papasola alohan'ny koragno tongana mbola azoko atao marô anapetraka fanontaniana hely amin'ny dada alefaso ny fanontaniana ho any dada ia ndraiky andro zavy terakinydradronga mazata amin'izay dia nisy teny ivolagniny dada magniry zaho mbô misy fampianarana moziky ambony be amintsika aketo tsy haiko sy tadidiny dada tamin'ny radio eny zany za tam'izay fotoana zay raha tsy diso zaho renegny mangamba le radio amintsika aketo tamin'ny deste la copeste ngamba fô tadidinao no mivolagna igny le tiako koragna azona azavegny eny manao talohan'ny koragna ya efa nazaveny Sylvain koa ngamba izy takeo igny tegna tentiny satria araha talenta arahina fianarana afafa kokoa fa raha talenta foa hoentinao tsy ampy zay natonga na hoe tokony ho isy toerana fampianarana goavana zany eto Tamatavy momba an'ity mozika sy kolotsaina misy misaraka ty mazava ya sotra betsaka sotranao i koragna amindreo za tsy be akorakoraniko sady tsy lavako fa fandraisana anjara moa izy ty le basesa moa raha tiagna za manoka tarohany am'izao fotoagna zegny zaho tiako ambara fô agnisan'ny tafiditra agnatin'le basesa fô
taloha zegny zao mbô magnodina tanora regny ohatra zao mivoaka ny volo andiany iza ohatra hoe taminy de salon regny ny tegna nataoko dia teo tavafara ohatrany nadalidalo basesy amizay dia efa misy vokatra hidy azo dia efa nasehonay olo taloha fa misy fotoagna moa nidokoako dia artrito zegny izy mbola akopogna dia ny tiako ambara hatramizay zegny antsika izy koa mivolagna artiste tonga dia le mpihira zay nefa le hira atao mihetsiketsika tsy maintsy misy dily zany koa ia dia io zegny karaha rano sogary tiako koragna ka tokony miaraka foagna ary miaraka mivoatra koa satria zao boka zava-miseho hitako ny mozikatsika misy tegna hoe magnaraka fivoarana misy magnaraka fivoarana tsara be fô ny disitsika ndraindraiky somary taraiky dia somary koa ndraindraiky somary tsintsinoa ia fô isoragna ndraiky ny anarakato narakapandita-keo nagnengo raha jiaby nataotsika te zao aketo dia dipoagna ia amy atefaka hely ia ka mafaly nama regny hoe i akadémie lagny monsieur Sylvain Rapotakeo zany dia anategna fiaramanisa koa haingany mbo tsisy tohantohana fo iroborobo dia ho fantatreto ny raha misy amitsika treto miarama tsy lavakoragna tsy lavakoragna e fo zanak'olo ia vita teagambe eo any pamasolo ankasana raha ohatra ka azo toerana tompo raha fehezina amin'ny voalazan'ny papasola teo a dia hoe mila fiarahamiambolantoka afampandrosoan'ny basesa et Thomasina zay moa zany nahatonga le concept hoe groupement des artistes et acteurs culturels satria ilaina ny fahaizana mihira fa mila mpitendry ilaina ny fahaizana mpitendry fa mila mpanjaitra ilaina ny fahaizana manjaitra fa ny spectacle mila jiro mila technicien son mila lumière fa mila ihany koa concepteur na événement dia izay natonga le concept hoe misy atao hoe groupement des artistes et acteurs culturels izay ampidiantsika ao anatin'la fiarahany nantoka teo zay lazay ny andriamatoa be ny tanàna teo aloha teo nantena teo hoe mila mahafantatra amin'ny fototsitsika da aveo miara mifanome hasina dia miaraka miakatra ny kolotsaina raha zany tsy mandeha akatsara basol miresaka ny groupement des artistes et acteurs culturels teo GACT isona belehibe andriamatoa Dany secrétaire général du groupement des artistes et acteurs culturels anome tononkalo da aveo anome hevitra makasitraka misolaiso sorapoko misaotra betsaka tsika jiaby miaraba olo maventy jiaby tonga eto tsika namana artiste sy ny mpianatra mahafinaritra mahita le tanora zany lena ny resaka basesa voalohany indrindra amaliky andranjavan'le débat teo za resaka hoe fampandrosoana ny basesa zany raha ny fomba fijeriko teo misy fotoana zany zay anazay zao ataontsika hoe mba mianatraratra magnano basesa mba fa misy fanganasa vitsivitsy any fa ale ataontsika resaka hoe antana kely izy hoe misy fotoana zany le zoky tokony mba hoe mifanatrika mba mifanome fotoana tsy haiko ohatran'izao misy échange zany hoe entina agnitsy satria mba fa miezaka zay eto angamba rahalahy edi angamba misy fotoana tsika matetika miresana zany hoe ndraindraiky zany misy ohatrany tonga dia manao zaka maro mba basesa fa ialagna tsy le izy moko zao
zaraiky rongamba izy misy le bassesse le hoe original avy agny amin'ny fotony ataoko hoe le mitazona le maha traditionnel ka tokony sokajina ihany izy hoe ohatrany antegna zao hoe tombo tantanambe teto fa le kolontsaigna aloha aminazy ny kolontsaigna ny zavatra regninao sy tezagnanao andavanandro regny mamorona zay le mikolokolo le saigna dia zay zao tsy afaka hoe mandeha nikaroka be tambanivolo le tegna hoe hijery le tegna ifotony fa mba miezaka miditra tsy kelikely agnatin'le izy dia raha ohatra moa zany misy olo tiagnome sosikevitra saigna tsy mandany zany zay hoe tiro ataovy karan'izao e fa zay kosa raha magnano zao zay mba miezaka koa le olona le mpitendry raha mpitendry raha miasa mba efa nianatra tamin'ny rezoky re koa zany dia le mety indrindra le diroko am'le hoe ohatra zao taloha raha nirany am-piangonana tendraigna amina orgue amin'izao fotoana zao izy efa mivoatra miasa ny syntète sy ny tariny efa mivelatra zany le fomba fitendraina dia ohatran'izay koa le izy mahitatsika ohatra hoe wawa miaraka amin'ny tsy haiko bakoely sy ny tara misy mélange zany le ohatra regny zao salegny zareo dia ampina rythme hafa mamoaka zavatra hafa dia mahasarika kokoa angamba le tanora hoe hitsofoka agnatin'le agnatin'le hoe bassesse satria raha ataontsika hoe ny olona mpahandro ake mahay mampifangaro izy araka tenin'ny monsieur le maire teo misy ingrédient maromaro afangaro avozina arakaraka ny toetrandro dia mahavoasarika olona bebe kokoa. Voilà zany raha surtout zay particularité zay dia particularité iny mila haitsika ozy a dia avotsika manohy ohatrohatran'izay le izy dia amafisika any le resaka hoe fisarianan'ny tanora hiditra ampelera azo atao koa miorganiser concours fa tena omeno motivation mba tena conséquente azo niraisina tsara le vokatra ho raisina avy eo zany satria matetika mahita ketrika concours de danse moderne marobe miroboka anatiny satria ny loka azony avake tena hitanao mihitsy tena ary mamporisika ny sasany dia azo atao koa zany amin'ny bassesse hoe concours de bassesse ary tena hita mihitsy hoe atao ohatrohatran'izay ohatrohatran'izay fatako le izy dia le partenariat eo tegna raha oharina miagny amin'ny andrenivohitra atsika zara raha misy opérateur économique na culturel tena mandray an-tagnana ny artiste eto Toamasina zay ro vonona ohatrany ataoko zao auteur mpamorona ary zay mahatonga ana miara-miasa zay zao fa nisy fiara-miasa tamin'ny monsieur Vonjy ny coach Vonjy izy ny formé mpandia dia mba fa miaraka tamin'ny anatina zay le fiaranatina clip sy zavatra ohatran'izay fa vonona zay ara-iasa fa kosa iangaviana mihitsy zay olona mba manana moyen fa le manao autoproduction tena reraka mialoha anao fa tsy tafavoaka zany satria asamo aloha ny andavanandro ny studio tsy maintsy payena matraquage araka antenena te fa tsy haiko tsony 3 fois 4 fois ny vola alohanao ny studio dia tena kao le artiste ohatran'izay le izy fa avy eo aloha zany manome le tolokalo fa mamey an'le zavatra agasiatsika namana Dany NG Avalanitra zay mpanakanto eto Masina nahazo révélation tao amin'ny festival international de musique angaredona ndaozatsy izy. Yeah, merci beaucoup Monsieur Sylvain miaraba Zopere Madreny zandry agnatin'ny mozika moa dia miaraba antsika jiaby ihany koa NG Avalanitra nazavainy Monsieur Sylvain tao mpanakanto zanaky tamatavy za magnano mozika moderne fa ihany koa magnano mozika traditionnelle misy bassesse agnatin'ny mozika zay mbola mandalina hatramizao zay bassesse zay dia valin'le resaka tekeo to dia profo vainganao fotsiny anao meko izy ro vavy ria nitezaina tao anatin'ny mozika bassesse zany hoe nisy éducation be tao anatin'le izy niaigna izy tao anatin'le mozika bassesse miaraka amin'izay éducation zay dia automatique satria le zavatra niaignany dia hainy ilay mozika bassesse
mifanaraka aminandrika jiaby amin'izay ao ia dia amin'izao fotoana izao nefany a ny akamaran'ny olona amin'izao a tsy dia mitandregny radio firy dia na magnandefa basesa ary any a zareo mpagnandefa radio a tsy regnany zanakantsika zany hoe tsy ataontsika hoe tsy ampy zany ny médiatisation mikasika ny basesa ary tsy ampy koa ny éducation mikasika ny basesa rehefa miala eto Tomasina anao a miala Tamatave amin'ny faritra tsy nanana mihitsy angambany zegny vao miala aketo zany anao mandeha tanà dia basesa mandehandeha zany anao identité mandehandeha anao surtout ho an'ny mpanakanto raha ny tokony ho izy dia rehefa miala Madagasikara anao a dia identité any Madagasikara mandehandeha anao dia raha vao olona mahafantatra basesa ny olona magnatona anao dia nanontany volana agnano basesa zany anao kebakeba dia zay zavatra zay nefany a mila fantatsika za manokana tsy milomagno tagnatin'ny basesa hatramin'ny fahazazako fa nitandregny mozika ihany fa rehefa niala Tamatave ianao dia eo amin'izay vao mipetraka mitady an'le identité anao inona identitéko ty any amin'izay zany anao vao mitady inona le tegna tantarako dia zay tiako hitaritana antsika jiaby aketo surtout anareo mpianatra fantaro ny tantarany mozika ny tany misy anao dia rehefa fantanao iny fototra iny a vao mahafantatra an'le fototra ny tenen'ny zokisily takeo anao a dia afaka manomboka mimoderniser anao avake ty fototra dia ataoko an'izao zegny mena rehefa manana le ataoko an'izao zegny mena dia mametraka ny identité culturelle anao ianao zay zany hoe fantatra hoe iriana le Tamatave ia petraka le identité culturelle fa raha vao tsy mahafantatra ny fototra anao sarotsarotra zany tena lesina be niraisiko milomagno agnatin'ny mozika dia zay apieko le zavatra tenen'le zoky teo koa tsy amiakotsiny zareo olo maventy satria iran-drazana volagnany zany vavy takata le izy a dia misy structure le izy a dia misy raha mifehy ananjy hoe aketo dia aketo dia aketo dia aketo fa za manokana tsy nalala menatra magnatona za karakory matonare magnano an'io e anontaniako za tia hay dia anontaniako nagnatona ny zokina tenena za dia nananao choriste ny zokina tenena tao mihitsy za efa fanerasera miaraka amin'ny silo matetika mbola magnontany silo zoky ahoana ataoko nyty hira ty fa tsy mety tafabaka satria zay le fianarana mitady an'le identité dia tsy malala megnatra nagnatona ny zokilahy izao Jean Kely manana fierté be izy dia mila antsika mahay magnetry tegna magnatona anazy mangataka fahaiza satria antsika zanaka zandry fa izy fiera be mihitsy dia zay nefa hitako mbola tsy ampy amintsika Tamatave aketo satria le ray mandeha fiera tsy mizara antsika zandry manana ambopoantsika koa tsy magnatona dia tsy ampy le éducation culturelle antsika dia zay mba fangatagna efa misy moa zany le bientôt le académie basesa académie zay le ilaintsika zany raha za mihafahafa magnatona rehefa misy raha tsy hay dia magnatona fa raha samy fiera eto tsika tsy hisokatra mihitsy hovaravaran'ny éducation culturelle atsika io fa rehefa mianatra dia mianatra magnatona magnontany a tsy hafahafa zay mazava dia mazava fa raha fehezina voalazany teo a dia manamafy izy hoe fantarina ny fototra zay rena ny particularité araky navara teo a dia makany amin'ilay fanavaozany silvo
miverina kely fa miverina kely le matrakage fa ao anatin'le fampiroboroboana ihany le resaka miary isaina ny matrakage a ny produire be da be anankifolo ihany ny playlist ao dia raha vitanareo basesa daholo le anankifolo iny a dia tsy mila manao matrakage fa basesa daholo zay Michael Jackson rehefa anao ny anazy dia ohatr'izay produire be da be ny hitako kely adinitsika petraka eo amin'ilay zavatra efa nisy fa le action le famorona natao isan'andro rehefa nanao kayamba ny production tao amin'ny discomade isan'andro mavita hira ray voaka ny hira ray hira ndray manaraka rapitsy hira ndray manaraka rapitsy zay no mahatonga ny hoe tsy mila resaka ny matrakage satria reo production reo dia efa mafeno an'le playlist zay zavatra zay adinitsika raha lasa ohatrany hoe mitady ho jerena fa tsy manome hoe tia jereo fa raha tika manolotra an'io a dia tsisy mangala plastika dia alaitsika ny plastika ko anankifolo ihany ny playlist ao dia raha fenotsika ny enina dia efa tratratsika dia fa tsy tsika valo ray dia miakatra tsikelikely zany hoe famoronana raha mpamorona nareo mamorona isan'andro fa tsy le hira ray tamin'ny année 70 ihany le vokatra fa isan'andro mila mamorona mila manao foana tsy voatery hoe hety foana ny zay atao fa zay indrindra ny anaovana azy maro be mba ahitana ny hoe efa hitako amin'izay koa zany hoe tia le mety kay rehefa manao foana dia manao azay dia zay zava-zay hitako fanampiana an'leo raha te hampiroborobo an'le izy a manao produire foana any amin'izay moyen fanenany tsirairay moa zany makasitraka silona namafy an'izay rehefa miaina tao anaty alohan'ny resahany DG any Tamparazaction 1 rehefa nianatra ny antsoina hoe ampanatatena resahako azy nianatra antsoina hoe ingénierie culturelle nanomboka tamin'ny taona 2014 nianatra ny ingénierie culturelle formation continue label bleu presque bleu dia nivoaka nahazo an'ilay diplôme tamin'izay zay antsoina hoe ingénieur culturel fiantsoana an'ilay diplôme dia nanao stage tany ivelany ao anatin'ny folo taona nanao stage tany ivelany fa any ivelany le mozika io ho atsika fa mbola iresaka an'izay raha aveo rehefa anao an'ilay exposition an'ilay mozika itsy any ivelany le mozika efa tena industrie le izy ary any ivelany ny fanjakana dia mampifandray mpihira na mpandi na sculpteur zay artiste rey mampifandray banque amin'ny artiste mpamorona satria tsaroky le tena hoe produire teo fa eo amin'ilay production misy zany le fahefa mividy ihany koa olana araka nambarany namana dani teo dia nisy fotoana Christophe Maillet tafaresaka tamiko tamin'izay dia hoe ahoana hoany nataony la natonga la so dia aty aminay ozy izy misy structure mampifandray ny artiste amin'ny banque dia toa dia mampindrambola le banque amin'ny alalan'ny ministère dia manao résidence misy zareo anaty vilabe anankiray zay dia résidence artistique ao dia tsy mitsahatry mamorona ao mifomaraina mozika misaka matoandro mozika vetivety mila micro isilo fa misy précision ty isilo resana préciser kely samihafa ny production ataon'ny mpamorona sy ny hoe production mpandovola ikarakara ny zavatra efa vita le mamorona hira fa le fabrizier eto tena le mamorona daholo tsika zay artiste dia mamorona miaza manana studio resaka ny raolona reo teo sy na efa naben'ny raolona nira vita nrehetrarehetra zay tsy voatery ivoaka daholo efa misy centaine misy mihoatra zay le miproduire iny le lafa ny production iny le resako avaty amin'ny artiste avaty amintsika fa rehefa aveo le production fandrindrana azy arabola ndray iny iny le resanao fa avarokely fotsiny fa marina le tenenao voilà makasitraka dia DG
mesika tiako dia satria tsy nanaiky anaovana tsy zavatsika dia tsy tavatetosika ity zany a izy toerana badamie ity zany a tena hoe raha tsy misy an'titsika tamatavy akoatriny hoe mahasoa 500 sy rehefa-tsy mazava vavitina sahirantsika dia ve ndahoany sosotra Silva miarabantsika rehetra mialatsiny amin'ny fahatarana fa mbola misy atitsandraitra be dia tsy maintsy mandalo misaotra ny paneliste rehetrarehetra ka amin'ny anarana tamatavy 500 nisy orana anareo tonga somatsara eto androany nankalaza ny fetiny mozika fizarana rehetra teo nafinaritra daholo engagement ngamba no raisina ho an'ny tamatavy 501 hoe araka ny tenen'ny Sylvain teo ty toerana tia dia toerana misokatra ho an'ny zavakanto na mozika na sary na teatra na vakodrazana dia afaka manatona foana ianareo fa tsy maintsy dia davitsika miaraka izay fiarahana miasa atao mitazona zany dia ny ampiainana ny zao fototra frasa izao ny tsy dian'ny olona azy ary atonga azy ho toerana ihany koa hoe tsy ho avela fotsiny fa ho ampiasaina faharoa misy an'izao fitaovana izao hitatsika eo treto zany zahay anisan'ny ezaka lehibe fa atao anatin'ny lotaona zay ny atao dia ny hoe mba ny ananana fitaovana ahafahana mihiry ohatran'ireo hitatsika ireo efa somary kely sisa dia ho tafavory efa kely sisa dia ho tonga amin'izay tanjona anankiray izay zany hoe manentana antsika foana amin'ny fifanampiana satria fa mba misy négociation atao any izao dia kely sisa dia azo fitaovantsika dia afaka manatona foana indrindra ho anareo mpanakanto izay manatrika androany dia misokatra ny tamatavy 501 faharoa amin'ny producteur fa tsy le mpanoratra le tenenitsika fa le atondray satria mikarakara fampisinona ihany koa ny tena dia maniry ny amokatra mitondra ny basesa amin'ny sehatra izay toerana tokony misy azy efa voaresaka teo ny akadémie izay académie de basesa moa rajery miara-miasa eo amin'ny festival langaredona tenaina ho totoza somatsara 20e édition amin'ny 10 au 16 août eto Tomasina dia anisan'ny tanjona goavana ao anatin'izay festival langaredona 20e édition izay ny atongavana any amin'ilay basesa académie dia ny fikasana moa hoe anana an'izay tranoizay ny basesa dia zahay aty amin'ny mpamokatra dia vonona foana amin'ny fikarakarana raha misy ny fiarah-miasa azo atao fa dia manentana anareo zahay ho tonga ato Tomasina ato tamatavy 500 reo fa misy sehatra foana laha manomboka zomasina sabotsy fa afaka asinina andro ray manokana ho an'ny basesa isam-bolana dia ampiakarana n'izay mety ho mpanakanto fiarah-miasa zay zay zavatra zay natao dia mba ahafahany ny ankizy indrindra maheno an'le mozika satria raha tsy henony foana le izy raha tsy henony matetika dia tsy fantany hoe inona le izy dia izahay zany ato manokana sehatra dia farafaratsiny zany indray mandeha isam-bolana mba asitsika hoe ho an'ny basesa manokana dia jerevana miaraka aminareo ny faosabilité an'le izy zay vonona ahoana ny anatanterahana anazy amin'ny fomba ohatrany ahoana dia zay formana partenariat mety amintsika dia azo tanterahana daholo satria tsy misy zavatra hoe tsy mety fa miakatra ambony latabatra dia mifampiresaka raha ohatra ihany koa hoe misy teanao fampisehoana manokana ny tamatavy 500 ihany koa dia misokatra amin'izay fiarah-miasa zay misoketra manokana no mazava ho azy ny tena angatahana aminareo dia ny hoe manatona fa misokatra foana rehefa vahady ny olombelona atao anatin'izay miasa rehetra koa dia misokatra foana mifampiresahana tsy dia marina loatra le hoe tsy azo ifampiresahana angambany fa misokatra aminareo rehetrarehetra zahay mimina timana projet tiana hoentina ka entina mpandrosoana ny zavakanto entina mpandrosoana ny kolontsainy tsara angamba mafisiny izay satria marina fa mety nisy teo aloha nisy tsy fahafahana misokatra satria nisy baiko hafa mety tamin'izany fotoana izany fa amin'izao fotoana izao efa miova ny fomba fitantanana efa miova ihany koa direction izay raha teo eo ambany fiahin'ny ministère-ny tourisme sy ny fizahatany sy ny asa-tanana ao anaty ihany koa ny zavakanto dia manokana sehatra ngezabe zany ho an'ilay zavakanto
ny ato amin'ny tamatavy ka engagement zany raisinay hoe ianareo zay vonona na iza dia tsara foana manatona dia amin'ny resaka institution. Anasiana BDB, ianao DG ny tamatavy sanction 1 amin'izay soutien goavana be zay tantsoroka ho an'ireo satria maro be ny mpanakanto eto misy génération samihafa eto dia alohan'ny tena maranatsika ny fotoana satria mandeha be ny fotoana ao anatin'ny resaka tonga tosika eto fafa zay tsy tontolo mibasesa fa ao anatin'ny tontolo mozika nentim-paharazana malagasy avany amin'ny faritry Betsileo iny misy ny fafa andresika ty fafa dia fafa manana an'ity zava-maneno nentim-paharazana Betsileo ty ianao dia ny jejo voatavo dia anazava ny ry fafa dia vo ilanao an'ity ny foany satria ity instrument de musique ty somary hafahafa zay ary mahafinaritra be meno azy fafa dao amby. Voalohany indrindra zany dia miarabantsika rehetra ny tenako dia faly arak'izany koa moa zany fankahita-pahasalamana anazava kely mikasika ny jejo voatavo zany zako fafa moa zany avy amin'ny fianaratsoa za avy amin'ny fianaratsoa nianarako lavalava kely rakotsaandriamanana Marie Francis. Ny jejo voatavo zany dia zava-maneno nentim-paharazana avy any fianaratsoa izy io dia ny fampiasana azy moa zany indrindraindrindra dia amin'ny fandrotsirotsiana ny mpanjaka zany izy io tamin'ny andro satria tsy maintsy miditra tantara alohatsika tsy maintsy fantarina le zava-maneno aloha ary tantara zay vo ianarana le mitendry azy araky le voalazy zay dia io zany fampandrotsirotsiana mpanjaka dia ny mpanjaka Andriamanalimbe tany no nirotsikorotsiana tamin'izy io. Ny fanjakana Betsileo moa zany mizara efatra lalangina manandrina iaron-drano mizara efatra izy ka izy mizara efatra zay samy manana ny fomba fitendriny an'ity zava-maneno ity samy manana ny gadony ireo na samy amin'ny faritra io zany samy manana ny gadony dia ny gadon-kira ny Betsileo zany dia ny horija fa talohan'ny horija zany dia misy ny atao hoe isan'ny taolo ao ny isan'ny taolo dia misy ihany koa ny zafindrahony zany ohatran'ireny akapela reny ohatran'izay zany mikasika ny mozika Betsileo ary izy io zany tsy dia hoe any amin'ny fampandrotsirotsiana mpanjaka intsony amin'izao fotoana izao fa azo irana kalamanjana ohatrany hoe mitendry eny an-tsena rehefa misy olona zany mavita trano dia mitendry ena rehefa salaminy hoe fety zany ao amin'le fahavitan'le trano ohatran'izany ihany koa any amin'ny faritra any amin'ny Betsileo moa misy en'ireny tolomomby reny dia any koa zany eny ambony tamboho any ambony vala zany dia efa afaka mitendry ty jejo voatavo ty zay zany kasikasika fa ny jejo voatavo zany tsy tena ohatran'izao zany forman'izy ty fa tapaka zay eto manao ohatran'izao tapatapaka misy nifiny zay fa ity jejo voatavo vitanareo ity zany dia ty zany namboariko izy ty zany famoronako ana manokana fa talohany ao mbola nisy an'tikatra ty ny voalohany ty hitanareo ty zany tsy tapaka eto fa nitohy ty nitohy izy ty dia noho ny tateorina namorona ndray za dia nitapaka ty dia nasiko ty moa zany efa nisy ohatra ty tosy ty teto dia nasiko tosy indray atao amin'ny sisiny ato ty amin'ny sisiny ty
famoronana ny fironona zany ty zany rehefa mahita jejo zany ty nareo dia iny dia tanan'ny fafà iny fa misy ihany moa zany le efa hainareo ihany fa tsy titeny zavatra betsaka dia ohatran'izay zany izy dia ty zava-maneno ty zany tsy azo noentina tamin'ny andron'ny vazaha satria ny betsile moa zany rehefa mitondra azy ty misy tady eto dia mifatotra ohatran'izao ataony ohatran'izao atao farato dia misy tady dia misafelika hito le tady dia na ataony ohatran'izao dia izy apetrany eo iny zany dia betsika moa manao lamba ohatran'izao izy manao lamba iny dia veriny vazaha fa hoe basy hoe fitaovam-piadiana dia nosamborona daholo zany reo mpanakanto bitsileo reo rehevo botsombotsina zany dia efa samborony ny vazaha dia nanomboka tamin'io zany natahotra zany ny betsileo artiste reny dia tsy sahatsony mitondra an'io zava-maneno io zany izay zany anisany anankiray ihany ko navery an'ity zava-maneno ity dia ohatrohatran'izay zany ny mikasika ny jejo vatavo dia izy koa zany zava-maneno fototra amin'ny zava-maneno nentim-paharazana eto Madagasikara ohatrohatran'izay zany ny mikasika ny jejo vatavo dia ty moa zany ny vatavo na voambahy ozy mety amin'ny farisy tamatavy voambahy izy ty zava-maneno fa tsy ina mozy ty zava-maniry fa tsy azo hoanina dia vidany ao anatiny fa tsy izy zany vida ohatran'izao ny ao anatiny fa nasiko écoile moa izy io dia ohatrohatran'izay zany ny jejo vatavo ny fafà ary rehefa mamorona moa zany ianao automatika zany miova ny fomba fitendry dia efa tsy dia eo ihany zany le fomba fitendry nentim-paharazana zay ny anarako tany am-boalohany fa rehefa mamorona ianao dia miova zany io zavatra io miova ny fomba fitendry dia arak'le voalaza teo hoe efa manana fomba fitendry hafa zany ny fomba fitendriko amin'ity zava-maneno ity tsy mitovy amin'le original fa misy fahasamihafana kely zay zany efa te hieno no fomba fitendriny fafà azy zay sa manao iny andao henona ny fitendren'ny fafà an'ilay jejo vatavo dia velona